Sehatra iray nanana ny toerany ny tao-trano sy ny asa vaventy talohan'ny taona 2010. Nidina niaraka tamin'ny toe-karena malagasy nanomboka ny taona 2010 noho ny krizy teto amin'ny firenena. 7 isanjaton'ny ireo mpiasa sy mpisehatra tamin'izany no niato tamin'ny asany nanomboka teo. Amin'izao fotoana izao, miverina miaro-ndoha ny tao-trano sy ny asa vaventy, mamaly ireo filana amin'ny fanatrarana ireo vilirano ny filoham-pirenena amin'ny fananganana ireo foto-drafitra samaro. Politika iray ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa ny fitaomana ireo tanora tsy anasa miofana arakaraka ny sehatra manavanana azy. Efa hita taratra izany eto amin'ny LTPGC eto Mahamasina. Efa manomboka tonga ireo tanora izay tsy manao inina izy amin'izao fotoana izao fa mitady fifanana, ary izy io moa dia araky ny veloran'ny filoha dia tsisy vola aloha avy amin'ireo mpianatra. Mifantoka amin'ny fampiarana ny 7 isanjaton'ny fiofanana omena eto ahafahan'ireo mpiofana tsiraray miditra amin'ny sehatry ny asa vetrany ao aorianany fiofanany. Pratika ny tena fototra iorenan'ny formation ataonay satria ao anatin'izany ahafahana maneho ny fahaizanao manao azy amin'ny fomba ahaizanao azy. Azo lasaina tena fa nahazitra keva tsara mihitsy ka. Raha ny hita eto amin'ity lycée iray ity, maro ireo vehivavy miroboka eo amin'ny sehatry ny tao-trano sy ny asa vaventy. Tsy voatery hoe lehilahy ihany no afaka manao zavatra ohatran'izany, dia amin'izao koa le asana vehivavy fa be mpanao be. Ny zavatra ohatr'izao aty amin'ny maçon tsy dia misy vehivavy. Dia le mampiavaka azy mihitsy ny idirako hoe za vehivavy dia tsy voatery lehilahy ihany mahavita zavatra vitan'ny maçon, amin'ny vehivavy koa afaka mahavita. Manentana amin'ny vehivavy mba sahijoro hoe afaka miseho na amin'ny sehatry ny lehilahy aza dia mba sahany eo sahanao ny zavatra ataon'ny lehilahy koa satria mitovitsika amin'izao. Miatra amin'ireo toeram-piofanana teknika manerana nosy ity endrim-piofanana ity, tsy eo amin'ny tao-trano sy ny asa vaventy ihany fa ireo sehatra asa 70 efa nofaritan'ny ministera.